Constant Ravelson. Salama tsara. Salama daholo. Ie. Vaovao ataontsika hoe nanamarika ny herinandro ty aloha zany a dia eo indrindra de ataontsika hoe raha ny farany aloha zany mbola ao anatin'izao ny amin'izao fotoan'izao le hoe fitsidiana ataon'ny filohan'ny fanamboarana républicaine Russie. Ataontsika hoe raha ny tantaran'ny firenena ny fifandraisana diplomatika moa zany nanomboka tany amin'ny taona 2017 dia namafisifisy izy tao amin'ny république faharoa dia somary teo eo ihany izy tao aoriana indrena atsika hoe faravan'ny atsika hoe ny ady mangatsika sy ny mur de Berlin taty amin'ny faraparan'ny taona 2020 teo zany a nisy fanamafisina fiaraha-miasa indrindra faratafika moa zany raha ny marimarina koa fa raha ny fitsidiana taona ataontsika hoe filoha pirenena malagasy tany a raha ny tantara zany efapolo taona lasa tany tanoany mihitsy ny tena nisy an'izany be deabe ny zavatra mitatsika hoe mety mbola resana satria mbola ao anatiny moa zany zareo fa raha le fionana maly fotsiny sy ny ataontsika hoe fiona tamin'ny diaspora Constant Ravelson raha jerena le zavatra anakoa zao mariako hoe nisy fandraisam-pitenenana tanora ataontsika mifandray amin'le contexte amin'izao fotoan'izao dia tanora dia hoe bajereo ihany fa zay rehefa vita fianarana reo na ny mandrato fianarana ty Russie na ny amin'ny toerana hafa dia mianga rehefa tonga any Madagasikara resaka asa zany io dia ampifandraitsika mantsy izy ao anatin'ity hoe reo fondation sy ny amin'ny tanora ahoana satria mety anaitra ihany any mety interpeller ny mpitondra ihany koa ny zavatra ndresa na nisy tsika nitondra valiteny ihany moa ny na fanazavana ny filohan'ny fanavozana ny république any amin'ny resaka hoe vatsom-pianarana dia mba isin'le hoe ohatrany natao tamin'ny bourse taloha zany le hoe misy engagement décennal hoe mba misy ihany koa aloha tamberiny atao rehefa mba avy misitraka ny lisy fa tsy tonga dia samby fotsiny ihany zany zava-baovao zany a amin'ny hoe bourse misy engagement miasan'ny ana taloha mako taloha nge nisy tanora zany nahalala nianatra tany amin'ny URSS tany amin'ny Russie soviétique vita fianarana avany izy tsy hita mihitsy zay asa ho anazy teto tamin'izany fotoana zany métallurgie nucléaire moa ohatr'izay ny anarany zavatra ny anarany tany tonga eto izy tsisy le sehatra mihitsy tsy nisy tena Madagasikara tsisy zany anisan'ny zavatra mila dikevitra tsara zany hoe hianatra inona le tanora alefana ianao anana didy aminy nefa izy nanao zay atongavana tany fotsiny zavatra tsy de ilaina ty amintsika zay zava-dehibe fa ny tena tenen'ny Roland teo ihany moa hoe zao tsika miteny zao a rehefa lasa lamody le misalotra ny hoe tanora lasa lamody ataon'ny vazahany io moa hoe jeunisme lasa manararoatra ny tanora ny manararoatra rariny zay satria tena kenda mihitsy izy teo de manararoatra hoe misy lalana misokatra ty ahoana aby de eo sady any misy tanora mitady asa politika efa nisy tonga de voatendry atsy voatendry aro tsetsetretsetra fa mbola tsy de henoko loatra le tanora mitady politika ny asa zay zava-dehibe sika na mianatra ny Russie ianao rehefa tsy misy politika ny asa eto mianamiana-poana za disoiko mihitsy le tompona andraikitra teo anombo teny hoe zay nanao fiofanana tsy very mandeha rehefa fiofanana any amin'tsiziny ataonao very ianao tsy maintsy any anaty politika ny asa zay le momba ny tanora za zao de mametsiny mihitsy amin'le hoe ohatra miandriky tapilatsaka fotsiny le ministera eto amintsika zao momba ny asa iny any fa misy hoe mety hila tanora 5,000 ny any Korea Atsimo moa izy teo Korea le farany de rehefa mikajy ary izy de hoe mety eo amin'ny 5,000 sy ray alina eo ny asa Orendriamanitra ny tanora hiditra eo amin'ny sehatry ny asa fotsiny de kajio isa taona kajio fa tsy vitan'izany miandriky tapilatsaky zany fotsiny raha telopolo tapitrisa-tsika 2 isan-jatony zay ny fitombon'ny mponina isa-taona kajio ny 2 isan-jatony 30 tapitrisa zay eo ny isan'ny tanora vonona hiditra eo amin'ny sehatry ny asa
ka ararotiko le zany Russie le resaka mialatsiny fa lasa mivona be fa nareo am'le hoe tanora manko satria zay ny événement de misy le réalité de ampifandraisitsika mihitsy atsika tsy maintsy mifandray aty amintsika mihitsy ka zay mihitsy ka le politika ny pirenena momba ny asa no andrasana am'zany ministère ny asa zany fa tsy kitapo-latsaka hoe ty misy kitapo-latsaka avany Corée, ty misy kitapo-latsaka avany Dubai ty any de veritsika ary tanora re zay nareo raha etsika aza atao adino mihitsy zay ary atrany amin'ny fikaonandro-pirenena fa manomboka zao politika pirenena momba ny asa fa misy any moa ny tanora nararoatra hoe hitady asa politika fa tsy politika ny asa anazy zay raha ny tena zany zany tsy maintsy voakitika trany anatin'ny hoe politika momba ny fanabeazana zany fampianarana satria tsika tsy hoe matetika otrany hoe lasa mamorona sanatria ohatra hoe mamorona somera mihitsy université zay mibetsaka ary miroborobo atrany mihitsy ary ny tanora za tsy manao hoe tsy maninona akory na tsy niasa tsy ny ofanara fa manana tanora betsaka tsy ampy fiofanantsika nefa mora hofanina amina zavatra tena ilain'ny firenena tena maika mihitsy satria averimerika foanao na ny fanamboarana ny lakan-drano eto amin'ny firenena na ty amin'ny tanan-dehibe na any amin'ny ambanivohitra fikojakojana any reny na ny fandrakofana ala ny firenena zany asa tsy farany mihitsy zany fa sao de tsika sanatria eritreritra ohatran'le teo aloha ihany de hoe makasary rehefa fotoa fambolekazo de miteniteny foana eo hoe ho afafitsika amin'ny drone ny ataontsika hoe rasika any raha mikasika an'le ataontsika hoe événement le tany Russie zany satria tao anatin'le fiainana tao anatin'ny diaspora koa de resahana ny mikasika an'le hoe misy mpampiasa vola rosiana tsara koa mba manokatra varavarana amin'izy ireo sika hoy ny mpametraka fanontaniana de nitetsy andraiky natetsakilana zany ny tompona andraiky mpanjakana zay tarihan'ny filohan'ny fanavozana ny république colonel Michael Lenirina de hoe nampotony ataontsika carrière mihitsy zany fisin'le hoe ny zavatra misy aty Madagasikara de nisy ilay apimamba monopole raha izay faharoa le hoe kolikoly zay zany le mahatonga ny mpandraraha nalaina nampiasa vola ty fa maro no lina zay zany aloha raha jerena de ohatrany tsy mifanalafitra am'izay mihitsy le zavatra fananao matetika nanao état de lieu antsika sy le zavatra misy le hoe misy le tena nanao lay telo teo zany le teo aloha teo nanao pimamba sy nety hoe tena fe ny zavatra rehetra hatramin'ny resaka ny fanjakana mihitsy de ampifalaisiko ihany le zavatra anakoroa le zay ny zavatra tany de zay le zavatra niainana teto ka le mpampiasa vola rosiana nge zao inona avy ny karazany tena leny am'izao tontolo zao akoatran'ny solika sy ny renakibony tany moa tena nafatarasa taloha tadidiko tsara mihitsy amin'ny district ana tany fotsiny misy piste d'atterrissage kely zany misy roplanina kely tonga any amina hatrany amina commune de fa inona tety de resaka renakibony tany moa zany tena nafatarana zareo tam'izany tena malinazy ny teknolojia ambony avo leny teo de am'izay rehetrarehetra zay zany tsika no mila mijery zao fotsiny misokatra ny moa manahirana ny hatramin'ny farany republika faharoa fomba fitenitsika malagasy teto ny hoe misokatra amin'ny firenena rehetra ohatra ny tena mbola lohanjanatany ihany le teny vazaha manko no adika de hoe ouverture de mba misokatra koa zany misokatra fotsiny zany nge de hoe ny avany velany mitototra makato aminao ato fa ianao mba manokatra lalatsena any velany ve zany keo fanontaniana hoe mba sokafanao ve zao tontolo zao nytiako lazaina am'izay zany de le mifamaly le zavatra raha hiditra eto anao am'ireo resaka rehetra nyresahana teo reo ohatrany hoe avolenta reo fa anjaratsika ny manao an'le izy hoe voahodiny eto aminay ny zavatra mahazo an'le fahaizany zahay ary de zavabita no mivoaka avy eto aminay eto zay le resaka tsika maketo amitsika ngerika na resaka solika raha tsy voatrandraka aloha raha izay ohatra ny teniteny solika ihany ny teto hoe nisy toeram-pitrandrahana nofoanana satria tsy nanao akory le nahazo an'le alalana sy ny sisa
zany nge zao misokatra ho an'ny hafa nge zany fa ahoantsika amin'io tsika ave a fandraofana fotsiny mandroaka de lasa mandroaka zay lasa zay maketo de mivarotra tonga mivarotra zay ve ny atao Madagasikara sa tena mba miodina eto amintsika ny zavatra zay trandrahany eto amintsika zava-bita no miala teto ka zay lay sara mitsanga ohatra no hoe misy ny fifananana aloha zany amin'ny référendum manapitra ny sisa hoe tsy amin'ny lavana hoe tsy mandehandeha ho azy misy hoe azena lokanady be hoe inona ny tamberiny ao anatin'izay ka zay le hoe ahoana ny fomba mbola resaka hafa koa iny fa anisan'ny tsika mba mampitambika anisan'ny tambiny amintsika no hoe manodina ahodina eto amintsika zava-bita eto amintsika ary sady mahazo an'le teknôlôjia tsika am'izay mifindra ty amintsika le teknôlôjia mba hasanatriavo kosa hoe mbola soudeur koa mbola ho afarana avany Philippine raha le vahiny teto tamin'ity herinandro ity zao nga Patrika Rahamanana isan'ny lazany am'le hoe ny volamena am'le iveran'ny zao fitondrana zao de hoe mba tsy le ho alefa bolongan'le tsy hitany scanera tsony fa isy orinasa malagasy ho atsangana amina toerana telo zany de faritravaritra sy ampovoany seny atsimo anodina l'izy mba zavatra isy lanjana zany misy valeur moa zany le resahana fa tsy hoe lanjany am'le hoe mavesana na maivana mba am'izay fotoana zay zany mba ho hita ihany koa mba hanana an'li satria hoe misy an'ireo le volamena tratra de mipetraka fotsiny eo amin'ny banque centrale de tsisy le lalatsaina fotsiny moa zany tena tiana ho resahana ao anatin'le izy hoe efa misy finiavana zany ao anatin'le hoe mba allo transformer neto l'izy zay vao mandeha am'izay transformer vao zavatra maro ny ohatry zany tsika aloha ina moa ty alao masaka ao an-tsaintsika mihitsy fa fijery manontolo foana ny amin'izany fanavaozana zany ary na tsy fanavaozana raha fa rehefa ny orinany fa ny fahavoazantsika de fijery singanina hoe volamena de misy volamena de sinsisa fa raha le netin'ny Patrika Rahamanana teto zao za de tena misaotra izy ray de professeur koa tary amin'ny fetimbony ngamba voalatsinainy iny professeur Ratsimbazafy mody resaka tontolo iainana sy ngidro moa zany azy ny tena anina kanefany de mivoaka amina fijery manontolo firenena sy fanavaozana ny resaka verina am'le resaka volamena zao tena ny manontolo manodidina an'io mihitsy ange hatrany am'le voatantaranareo teto le hoe ny hatramin'ny kidara automobile makany mitondra fotaka le mitondra fotaka de fiainan'olona zany fiainana de tsy maintsy mijery an'izany tsika ty zany tsy vitany hoe rafitra zay foana tenena teto taria fetimboany efa manomboka tonotony zao zay resaka zay fa rindra ndray resahana rindran-javatra inona na rindran-javatra ao anatin'izay volamena zay misy zavatra maro arindra ao anatin'izay fa tsy hoe iny fa ary misy volamena de avoaka amin'ny volamena de lasa amin'ny volamena ohatr'izay koa ty le fifandraisana amin'ny ohatra hoe amin'ny Rosianina ty hoe haka zavatra eto izy sa handefa zavatra eto izy de misy zavatra maro tsy maintsy arindra am'izay fa tsy faly fotsiny ny resaka mpanao business maloto mifaly am'izany fotsiny am'izao ary olona manao lohanjanatany hoe maidiny Rosia ndray zany ny entana eto amintsika fa tsy maidiny China tsony na maidiny France tsony misy zavatra tsy maintsy mirindra ao misy fijery manontolo ao rehefa hijery an'ny Rosia anao de miditra am'le resaky toky teo fa ohatra ny tapaka le resany hoe tsy maintsy mirindra koa fa tsy Rosia reriny eo am'izao tontolo zao izy anao maka atao hoe le firenena matanjaka sinsisa tsy maintsy tafiditra ao anatin'izay ny rehefa nyteny Rosia ndray mandeha hoe za vonina anampy anareo ny am'le nosinareo reo ina moa ny azo ny anampinatsika am'ireo fa ny miteny ary amin'ny conseil de sécurité angambany zay angambany sa io nga vitana aratafika io sa vitana iny io fa zany zao anisan'ny zavatra tsy maintsy mirindra koa zay fa misy tambiny daholo io rehetrarehetra io fa ny tiako mihitsy le filazan'ny anina tao ao zao hoe sa fotofota amin'ny resaka an'lisy zao misy tena faly de mibitaka fotsiny Rosianina de sasa manao mbola hoany amin'ny frantsaiky mbola zany izy samy izy any zany adiny izy samy vazahany zany fa ny aditsika gasy ahoana ny amolahana an'ity frantsay ty
ahoana ny amilahana nyity rosiana ity ho amin'le mety amintsika zay ny fanavaozana zay ka rehefa miteny an'leo indra avozika ny zavatra rehetra zay rehetrarehetra mirindra amin'iny zany avozana daholo fa tsy hoe mandeha fotsiny hoe tany amin'ny rosiana eto amintsika ary zao de efa mitady isy fanaritaka satria misy mpitondra-bony tonga de ny zavatra fanamariana fotsiny ohatra manao tia fotsiny zany fa tamin'ny efa-bolana lasa efa-bolana tao anatin'le fotoana nisin'le ataontsika hetsika andalambe zany nataonao teny de fanomboka ny fahofateny aloha zany satria am'ireny fotoanatsika teto efa miteny hoe io le etsiketsika andalambe io tandremo ny fahofateny ny saina rosiana tetsianosy tamin'ireny fotoana ireny ary iny colonel Mikael tamin'ny omaly le tokona fahalomanana dia tampasaina lehibe ko aloha no nresahany fa nisy andrentsika ireny izy izy tamin'ny 1 oktobra efa ao anatin'le famaraparanana ali zany le nivanjoreo de ny rosiana ny firenena tamin'ny alalan'ny diplomatiny zany no voalohany tonga tao amin'ny kapisaty de niteneniny mihitsy asa hoe tena tampasaina aloha resahana zany mety misy zavatra mety misy message tiano ampitaina ve tao anatin'le sa ahoana io moa zany ndrasiny olona tsika ve tena hoe te hitoko be amin'ity rosiana tsy hoe hitoko hito moa zany fa ohatrany hoe tena akaparapoloe amin'ny rosiana ve mihatra am'izay fifandraisana ara-tantara hafa zao anatin'le izy zay keo mahatonga le détracteur moa zany tsy ela koa anatin'le izy hoe ho veloma ary démocratie manoloana n'ity zavatra ty fa de ny rosiana tsy de ohatrany hoe mampifandray la zavatra misy any Afrika sasatsasandreo zany izy zany démocratie zany eto amintsika reo tsy haiko nitsika mpanara-baovao ary mpanara-baovao betsaka ary mitovitovy daholo ny fanontaniany iza marina ny tena miandraikitra ny raharaham-bahiny eto ahoana marina de eto amintsika inge misy mpitondra-bony tena tonga de misongona ny fandaminana rehetrarehetra tonga de te iseho hoe za zany ny tena tompon'ny rosiana eto misy an'izay keo eto ka tandremo fa le tefindonjana tany hoa iny mila mitandrina momba an'iny tsika mila mitandrina momba an'izay tsika tsy safidy hoe iza no hotopoina tsy zay ny aninatsika fa ny atsika de hoe ahoana ny ampivoatra nyty Madagasikara ty mipetraka am'le tanora indrindra ny resaka tanora moa ny tombohan'rerakintsika le izy lasa misandrahaka am'ty rehetrarehetra ty mipetraka am'le tanora mihitsy ny resaka hoe raha voatrandraka ny eto amintsika ka vahodiny eto amintsika ny zavatra fa tsy tsika hoe fandraofan'ny olona akora fotsiny de fivarotan'ny olona zavabita de misy ho avo anareo tanora ary zay de tokony politika ny tanora zay resaka zay tanora tokony ho tena lohany mihitsy am'izay resaka zay hoe tsy fandrofana zavatra trandrahana fotsiny eto amintsika tsy famarinana entana fotsiny eto amintsika fa itsika manodina ny misy eto amintsika ary zavabita no alefatsika mba sokafatsika koa ny any velany fa tsy hoe tsika fotsiny hoe misokatra asa mety ho tafiditra ao anatin'le satria raha ny zavatra nivotra nadritra ny fambolekazo nataon'ny tanora le Gen Z tery votovorona tery zany dia nivotra anaty fa isy fikaonando karazana concertation ho an'ny tanora zany zay ho tanterahana alohan'ity faran'ny volana febroary amin'ny raha tokony zany herinandro ambony iny de mino aho fa mety ho voaresaka mikasika mety ho tohiny zany ny ao mandritra n'le dinika na fiaonandoha io manodidina zany resaka hoe ny tanora sy ny asany politika ny asa tanora sy ny fifandraisana amin'ny any velany lehibe mihitsy zany fa ho hitantsika moa zany ny harena eto amintsika na le resaky professeur Jonard nge tsy mijanony eo migidro fotsiny ny tanora sy ny tontolo iainana eto amintsika nge rehefa ripaka nge tsika sendrasendra vonodiadona ny fanonganam-panjakana tamin'ny 7 de efa mivokatra ny firenena rehetra ny velany any reny hoe aripaky ny gasy ny gidro ny sifaka atonony asaliny de amidiny le henany nisy an'izay tam'izany ripaka ny amin'ny jono an-dranomasina teto tena tsisy an'izay mifantina inona sy inona tsony fa lasa daholo mivarotra licence ary takaka ripaka ny andramena zany avaty am'resaka
fitondranany repoblika daoly mahatonga an'izany niseho teto amin'ny firenena ka rehefa iresaka tontolo iainana tsy vitan'ny hoe any de any amin'ny tontolo iainana de hoe zay anao zay tanora anao spécialisation momba ny environnement no voakasika izany fa tsika mianakavy mihitsy mila arindra amin'le tontolo iainana io tsy vitany hoe aza mandoro tanety de zay tsy azo singaniny zany ahoana ny fiainany rehetrarehetra tsy vitany hoe aza manao saribôky tay azo tsony fa misy zavatra mila mirindra ary le tanora no za tsy manao izy ny tomponady daholo tsika fa izy ny baby an'izany rehetrarehetra zany avy eo izy ny baby mivokatra zany rehetrarehetra zany rehefa variana manao hoe asa politika fa tsy politika an'asa de any ny alehany raha anao an'izany ny fikonanto zany rareo zany rehetrarehetra zany hatramin'ny environnement hatramin'ny fifandraisana amin'ny firenena ivelany hatramin'ny fitrandrahany eto amintsika alefa daoly ary miankina amin'izany ny fanabeazana sy fanofanana ny resahan'ny tokora falimanana teo zay fanabeazana sy fanofanana sy université miditra amin'izany tetika tsika zany no velominy eto amintsika ho an'ny tanora fa tsy hoe université fahatany sy fanabeazana fahatany fotsiny ary ny ino ty ny fanofanana amin'ny asa koa fa tsy manao an'ity hoe miandriky tapilatsaka fotsiny eny ary anaraka fekira vitsy sady dokambarotra lizy resam dia verina manao ny fandarana daoary ary manao ny fandarantsika manomboka andray ny antsonay zay rehefa avy eo fa isan'ny tatitra anankiray somary nanaitra kely any Constant Ravelson zany raha nitafa tamin'ny mpanao gazety ny tale général ny Jirama zay malagasy ary général moa zany de tao anatin'iny zany de hoe mananika ny 2000 milliards d'ariary ny trosan'ny Jirama am'izao fotoana zao de tonga saina ihany ary tokora fahalimanana le hoe fa inona zany tena nanao an'le plan de redressement zay nataon'lay fitatana teo aloha zany tao anatin'le izy fa zay aloha zany ny zava-misy sationany anankiray fotsiny iny zay le fambaboana amin'ny firenena tetika nahoana no tonga tamin'izany rehefa 2 milliards 3 milliards ve tsy efa mba tsikaritra asa aloha ny orinasa ohatran'ny Jiramanga man 2 milliards 3 milliards mbola tsy de tokony anaitra loatra fa rehefa manomboka miangona eo ve le trosa de tena na président république mihitsy arany nandeha nidina tany amin'ny fahaizany faratapony sy ny sisa de tsy niala tany izy raha tsy hitan'le vahaolana hitan'le vahaolana hoe tsisy nampiasa raha saiky grevy vitany na mahaolana tsy misy ny grevy para-patokany amin'le 2 milliards fa 2000 milliards d'ariary zay ange ty zavatra potsipotsiritsika eto foany ity tsika rehefa miresaka Jirama ahoana marina aiza tsara ny fiasan'le mafia tao anatin'ny Jirama ray zay fa faharoa aoka zava amintsika fa tetika nampandoalehana antsika rehetra io hitrohana zay arena rehetra teto amin'ny firenena satria zay 2 milliards zay ange tsy hoe lasa setroka fa lasa any amin'ireo ino ty any amin'ireo premby rehetrarehetra reo zany zany mivoaka compte any velany any compte any Maurice compte any ananina compte any ananina ka zay le hotapahanareo fifanarahana mampidikisy mampiditrosa anahoana injakenjana ihany zay ray fa tena misy andraikitra ao amin'ny tantara ny firenena mihitsy rehefa miteny le tale général ny Jirama hoe 2 milliards mba isao amina isanombo zay 2 milliards zay taloha raisana kely ary daoary miarabe allo tompoko miarabanareo kely mirana salama tompoko arabe monoazana misy ny atao hoe transfert d'argent transfert d'argent hoe karaha mandeha rangany iny zany raha izany mbola trosan'ny Jirama eto de ny transfert vola makaiza zany izy eto fa raha marina
tena transfert ngany amin'ny any zany karaha vola be tokotokony tsy mety moa le miteny hoe tsy tokotokony satria tsisy ninino zany fa tena vola be zany ny io de nefa zany mitrosany jiramay ina zany nakana azy teto araha tsy tokony mba miatasaka zany mivolatosany jirana raha ohatra zany vola be karamandeha fa zany hoe tsy miasany écoutez, des transferts tena zahatra mety ka raha ohatra ny hoe redressement atao ny jirama amin'izao fotoana zany misahirakirana ihany to jirama marina zany vola be zany satria ny antony tsy maintsy ama ny olona ny fatapahany jirondraiko satria ho avy ny reny dika tsy maintsy hitady groupe ndray ny jirama hoe aiza mila groupe aiza mila rano avazana inty fatakany hoe nefa tsy maraka tsony ny filana am'ireo vahoaka sahirana CCN mitomba an-tanàn-dehibe reo de misahirakirana ihany zany no fanjakana amina fitantanana ny social vahoaka zay ohatranina kely moa ny vahaolana momba ny fambolem-bary ohatrany hoe misy vahaolana kely ihany zany zay mety antenany tatsara de tahataky zany angamba afa misaotra raha ny filazan'le tale général sy le tale samihafa miara-miasa aminy de le ampy aloha zany mihoatra ny filana ny vokatry ny angofo ny herinaratra aloha zany am'izao fotoana zao misy eo amin'ny 13 millions ny demande en souffrance zany hoe le fangatahana manerana ny nosy amin'ny branchement vaovao fa ny hoe le réseau zany somary saturé zany hoe le hitsinjarana an'le herinaratra zany ohatrany hoe fa mizaka antseraninaina fa tokony misy anina vaovao raha ohatra hoe tambazotra vaovao zany tokony hoe foronina mba tsy hahatonga an'io le hoe misaotisaoty io na hoe simba matetika le vata na filazan'le zany hoe mpanova herinaratra amin'ny transformateur eto sy roa satria be loatra le charge le zakainy de mitsonika le izy na sinisisy zay zany izy le etompo général amin'iny fa le olona resahany teo ngamba hoe l'état le général taloha le tiany resahany lasa mandeha makany ve ngamba le tale général israélienne afalay roa riviara aloha tsy miaro any tale général iny fotsiny hoe fa tosany savovona lisika ilika le tale général hena lasa mpamaky fotsiny ihany le tale général ao anatin'izay 2 milliards zay fa zao ny tena fandehany ireto izy telo lahy reto sy ny tandapa manodidina azy zany manana fomba namoahana vola sy namoahana compte anyvelany ihany fa tsy lasa setroka akory reo 2 milliards reo de tsarovy fa efa mivoaka tamin'le Panama Papers ange ny izy ty ravatomanga le Panama Papers le hoe ty vola alefa any amina tany tsisy lalàna tsisy etra tsisy ninona fa de any de nanana an'izay ravatomanga de ny teniny angamba tamin'izay hoe maninona ny patrimoine ohatrany hoe mitsinjo ny fananana izy ena mba misy antso vonona ndray eo ambady keo de raisina renao miaraba tompoko salama allo mainao anao zay manao nareo telo mirala salama tompoko mahafinaritra fanazavany ary setra tahako moa ifanankalozakevitra sady mba enona ihany koa zay mety hoatso na fomba fiheverany sasany tena moa zany mba tetiketendreo rado maromaro reo fatasahionona aminareo ondatorena de misy fanotanity napetrakolona zay mety overinao akakieo aloha zao le izy hoe afaka mandraikitra fifanarahana lalina be amatitra ny fireneny amina fanjakana hafa ve ny olona mitondra tamin'ny republikanina nefa mbola sy voafidim-bahoaka fa manao tetezamita na manohy asafanjakana fantaliana ray iny de faharoa zareo amin'ny société civile dia manizingizina masy fa mba ataovy mazava ilay tondrozotra fatoana mafisana ilay fikasana tsimbolona amin'ny loka mazava tsara hitantana amin'ny Madagasikara mandritra fotoana maharitra ny ataon'ny kolonely amin'izao fotoana zao olona kavo presidena tsika reo ary velona fa mba tsara ihany ny ienona an'izay feon'izay
tsy amalina azy ampahamatolona sy ampahitsiana isin'ilay tsiridi monsieur Ravintosa mazavatra saotra indrindra ia le hoe fifandraisana amin'ny any velany sy fanaovana zavatra afaka manao fifanarahana lehibe ve ao anatin'le mbola rahan'le firenena any velany aloha raha ohatra izy mety misy anina amin'ny ratany ange io e misy ina ty misy kody ratany mihitsy io ny amin'ny hoe iza ny ifandraisana iza tsy ifandraisana iza ny azahoana manao fifanarahana sy fampitiniana momban'io anatin'ny firenena ray mety isy foana ny hoe tsy voafidy zany mety isy foana zany ninonina antony samy hafa eo fa rehefa hitan'le any velany hoe ty zany ny ara-dalàna amin'ity fireneny ity de rahany jereo fotsiny io Russie io Frantsa de ahoana nefa reny koa matetika mandalo pitsopitsony ataon'ny olona any amin'ny ataon'ny olona any amin'ny mahamay zany mban'ny Rosiana tsy fantatra fa Frantsay zany ka hoe anaonao fifanekena amina olona sans qualité ndoary raisina anao miarabe madio zany mifanaraka dia ao anatin'le ao ary eny to salama Antiko ambara dia momba le raha-pirenena amin'izao ihany. Misy Costa Raverso moa dia mameriberina foana hoe kapataka. Manentana taloha izy tokony amorona ministera raha filazaka azy eo. Zany fa raha tena marina zany olona mandalo politika eto ambony tany fanjakana mamorona zany. Atapazaka zany dia mampidranda raha-pirenena otasany. Manentana secteur privé zany tokony hoe atao hoe amorona asa reo manam-pahazy labetsibeto amin'ny tanàna eo. Dia amoromorona raha okeka dia anao politika dia io politika tena amorona asa misy atao amin'ny tanàna efa amin'izao. Resaka hoe ka io zany tokony lesitena hoe miaraka tapilasaka ny ministera ilany atao ministera amorona manentana an'ireo le manam-pahazy zany eo. Tena manam-pahazy anao boka fitiaroana avy ny akaso reny ampiteo reny dia ampiady dia mamorona asa ho an'ny tanora reo le kazazy manam-pahazy zany eo. Fa tsy hoe mamorona radio dia manao politika dia manao fanambarana eritreroa dia dimapositel zao sisa mpanao politika eto Madagasikara nefa norinasa anankiray raha tofoly eto Madagasikara firenena androso amin'izany. Ao anatin'ny politika politika lasa fampiasaka aty eto Madagasikara dia politika fampiasy sisy lamao amin'ny fanjakana dia mainteny no sy mahay vadika fatao no manan-karena sy manambola eto Madagasikara. Iaraha-tiry afa zay wa tsisy tsinonao mihitsy tsisy taplataka zany tsisy tsinonao mihitsy ambarika ara le mila fanazavana bebe koa zany mialatsiny aloha zavakely zany tsy niko amin'le ministera dia ministera miandriky tapolatsaka eo amin'ny resaka asa hoe ty misy 10,000 avany Corée ty misy 10,000 sy ray alina amin'ity taona ity tsy mifanisako za tsy milaza hoe ny ministera no amorona asa fa tokony misy hoa politika momba ny asa zay le nyresahako hoe ny tanora na asa politika ny tediaviny dia miandriky tapolatsaka miaraka amin'ny ministera na politika momba ny asa ao anatin'ny politika momba ny asa ny ohatra hoe manodina ny harena misy eto amintsika zavabita vao miondrana orinasa ny aterak'izay na handrakotra ala ny Madagasikara dia lasa miasa momba ny ala mihitsy orinasa ny dikan'izay sy ny sisa marina mihitsy ny teninao zany tsy ampy fanazavana orinasa no afaka hiteraka asa eto fa tsy ny ministera no miandriky tapolatsaka ny tsiniko amin'le ministera dia hoe ahoana ny tsy manainga politika pirenena momba ny asa takizay koa ary amin'ny tanora ahoana ny tsy manainga politika pirenena momba ny tanora hatramin'izao nefany le tanora zao dia miroborobo mihitsy ary te anararoatra zao fotoana ny fanavaozana izao ahitana irika ny amin'ny rapitso raha afaka pitso dia nahitsika ilo izy tsy ampy fanazavako marina ny anao rasinareno ary miaraba tompoko salama
manao entona salama salama tompo mety aloha le magnapakana tombalao ny itosy fa izao manao oana misy karazana fandraisanao ady fifandraisatsika amin'ny rosianina am'izao fotoana zao ty vis-à-vis amina frantsa sy ny américaine satria américaine zao le tantraka an'le zavasana Bastillard eo nanainana mihitsy satria zao toranna abaky président cité mihitsy le président Mikaela ka tory hafahafa mihitsy le fijery aloha Poteva che c'è tempo ma non di avviamento, cosa anche non mi c'è scritto ma non di cosa. Che da lì no? Ritorna male lo sa. allora sare le ratsika teo la Frantsa mendimende amintsika mihitsy io Diego io ireo nositsika reo stratégique ho azy mihitsy reo mody tsy resahany kely izy zao satria sahirana mbola fampitsapa sy mijery ny alalan'ny rano koa ngambany amin'ny président Mikaela za mahafinaritra mihitsy ndraindray anao manko raha mijery an'le diplomatie ohatra mijery ady mpanorony zany na ady baolina zany mahafinaritra mihitsy nandalo ary atsinanana aloha le président Mikaela zay mba mandaloha rehefa vitany mety zany satria samy manana ny tediaviny eto amintsika reo la Frantsa akoatran'ny Diego sy ireo nositsika reo atsaranana moa zany ireo nositsika reo dia latsabava mihitsy ange Macron teto hoe ny tena tediaviko momba nyreto tany tsy fahita aiza reto nefa ilana mafy am'le teknolojia zay amin'ny fitrandrany eto aminareo ka samy mitadinareo iza aminareo ara ny anampy anay hanao orinasa eto zay le orinasa raha zoky le nanao ana teo hanodina an'izay orinasa zay hanodina ny eto aminay de zava-bita no mba alefany aminay efa nomeko tsy nyteto ihany le fa nafarana bus électrique sy reto automobile électrique reto sahady lefa ny batterieny reny sy ny sisa tany amin'ny ohatry ny avaty amintsika nge ny ahodina anaovana an'ireny eo rehefa votrandrahana ny eto amintsika ngamba efa tsisy tsofa efa ny batterie avany velany efa mora fa misy antsy vonanay raisana loary